Fandarana isika samy isika. Fandarana vokarintsika samy tanora ary natao hifampitaizantsika samy tanora. Fandarana isika samy isika iresahana manokana ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika mba ahatonga atsika aharitra sy velatra amin'ny fanarana ny tompo. Arahinao isaky ny sabotsy arivo eto amin'ity onjam-peo maminao ity.
dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a omeny tompon'androm-pahavelomana araha-pahavelonaina Jesosy tompo no deraina sa tsy zany dia andao ary zay arabanareo dia nareo hiteny hoe Jesosy tompo no deraina araha-pahavelonaina Jesosy tompo no deraina tena miderany tompontsika raha mbola omeny tompon'androm-pahavelomana afaka mandia zao taona vaovao zao betsaka ny kiasa sy ny naniry fa tsy zay ny planin'Andriamanitra ho azy teo amin'ny fiainany ary mino aho fa isika rehetra ireo tao anatin'iny faraparany taon'iny dia nahalala an'izany hoe lasa ony ihany lasa ony ihany lasa ony ihany nisy olona tato amin'ny fikambanana maromaro ihany lasa na ny fianakaviany lasa tena ao anatin'ny fahatanorana 70 taona 5 taona dia mampametra-panontaniana rehefa ny tonga le taona vaovao fa maninona ny mbola velona dia tadidio foana fa zavatra roa matombola velona isika ny voalohany a mbola velona isika satria mbola misy tian'Andriamanitra hanamboarana ny fiaina koa mandra-pitovy endrika aminy dia tefeny aloha amboariny a fa ny faharoa matombola velona mbola tsy vita zavatra tiany ampanaovina amiko na eo anivon'ny ankohonako na ny fiarahamonina na ny asa fitoriana zay hametrahany atsika dia mbola eto taninady isika e mbola eto tany mpiazaka zany isika e fa dia zao ho avy ny fotoana hitenenantsika hoe nahatanteraka ny fa mbola tsy nahatanteraka miazakazaka foana nitahiry ny finoanao efa niadinyady tsara mbola ao am-piadiny sika fa ho avy ny fotoana tena ho tehirizin'Andriamanitra ao antsika ninony satroboninahitra ny fiainana ary ny dikany hoe corona dia hoe couronne zay ny dikany hoe corona couronne fa ny atsika tsy couronne pour la mort fa couronne pour la vie satria satroboninahitry ny fiainana no ampanantenan'Andriamanitra atsika ka raha sanatria ary lasa lay couronne pour la mort le corona dia omen'Andriamanitra le couronne pour la vie lay satroboninahitry ny fiainana ary zay le hoe tany mafy zay anananao mba tsy siaka ny satroboninahitra ao dia efa nomany ny tompo ny satroboninahitra ao atsika dia ny tompo no hanome atsika izany a amin'ny fotoanany ihany koa dia hivavaka isika raha eo misaotra raha omenao andro zay a fahavelomana mbola afaka mandre ny feonao ny teninao zay ho fanily ny tongotray sy fanazavana ny lalana indray amin'ity taona 2024 ity ilainay tokoa ny teninao hitaridalana anay sy amin'ny fiainanay zay tsy fantatra iny tsangana rapitso sy rafakapitso fa ianao nefa mahita dia zay tenomenao anay tokoa ny dia tena ho fanily ny tongotray ao fanazavana ny lalanay hoentinay mamaky vaky indray
ty taona omenao anay ity, amin'ny anaranao Kristy tompo ty anay, amen. Misy fanontaniana mba tiako apetraka aminareo, inona kainy mba irinao amin'ity taona vaovao ity? Inona ny mba irinao? Fa ny olona tsy manana fanirina zany mampieritreritra, raha vao migadona ny taona dia inona ny mba irinao? Fa tsy zay midony ao e. Fa ny olona mahay miaina sy afaka miaina dia ny olona manana fanirina eo amin'ny fiainana. Inona ny fanirinao amin'ity taona vaovao ity? Fa matetika zay tiantsika angatahana dia ny iriko tompo dia hanomezanao fahasalamana, indrindra fa manoloana an'izao zava-manahirana zao dia mba ho lavitry ny aretina. Izany tsy maniry an'izany. Raha mahita ianareo amin'izao fotoana fa feno ny hôpitaly, nisy namana anakazay tokony nampidirina réanimation tao amin'ny Girard, tsy afaka nampidirina, fa maninona? Feno ny urgence dia tsy afaka ampidirina. Izy tao amin'ny hôpitaly ihany fa tokony ampidirina urgence tany amin'ny réanimation, feno dia tsy afaka nampidirina. Dia raha te hisaotra an'Andriamanitra noho ny fahasalamana dia andana mba mandehandeha any amin'ny hôpitaly. Tena sérieux zany e. Dia hitanao hoe sarobidy ny salama. Dia tena te hideran'ny tompo anao, fa neverinao fa normal be, tsoka rivotra ianao, madio. Fa rehefa hividy an'io 600 000 isan'andro ianao dia hitanao hoe hafa ilay fofinaina, mahavelona omen'Andriamanitra. Betsaka amintsika koa te hangataka hoe sarotra zao fiainana zao tonga ny 5-10 andro dia ina zao mampime mitovy daholo ka itsika. Dia mieritreritra hoe tompo aiza ianao, ahoana ty fiainana ty? Ary io tsy mora zany e, mafy io. Ao no tena maniry hoe inona mba ho asa omenao anahy. Nanao tolotrasy tsika teo mpiara-maka ny baiboly teo, firy ny olona nangataka asa, dia nanao interview le olona dia tena hitanao hoe miraparapa ny olona mitady zay ho asa ho fivelomany olona. Fa maro amintsika ihany koa, indrindra fa ny tanora, mieritreritra hoe iza re mba inona moa ny maharatsy en'izany? Iza re mba ho vato nahita tamin'ny Desambra, miodina ianao fanambadiana ery. Dia ho an'ny kristianina hoe miarah mifaly amin'izay mifaly, fa be dia be ny tanora tsy faly mandeha fifalian'ny mariazy ny namany satria mipitrapitra. Ary za mba ahoana? Betsaka ny mangataka an'izany ary tsisy maharatsy an'izany satria trano sarena ny lova fa ny vady endry. Be dia be ny zavatra tiantsika angatahana amin'ity taona ity, ary tiantsika ho fikirina ao anatin'izay le tenin'ny Joba hoe Joba mba indramiko ilay teninao. Ina le tenin'ny Joba? Zay tiantsika ho fikirina. Joba toko 4:9 engane ka ho azoko izay angatahiko ary omen'Andriamanitra ahy ane zay iriko. Dia tiana ho fikirina eo amin'ny fiainana, kanefa tsy izay angatahanao dia omen'ny tompo anao, tsy izay reinao dia omen'ny tompo anao, fa izay mahasoa anao no maniny sefa homeny anao. Izay mahasoa anao no maniny anao indray amin'ity taona ity. Eny mety tsy fahasalamana aza nomeny anao,
nefa ianao nangataka fahasalamana satria misy zavatra rehetra miara-miasa asoa zay ty an'Andriamanitra tena tonga ny Joba ny teny naninona nanao sisy Joba tsy ny soa ihany no azo avy amin'Andriamanitra fa ny ratsokoa misy zavatra tsy heverinao nefa omen'Andriamanitra anao avelan'Andriamanitra hitranga atao aminao eritaonao ohatr'izao aneritreeritra zavatra hafa mihitsy aika afaka vola vitsivitsy any amin'ny hôpitaly ny destination anao aizarenao Andriamanitra fa misy planin'Andriamanitra ao ambadika ny rehetrarehetra reny raha olony ianao de zao tsy zay angatahanao na irinao no tsy maintsy omeny anao fa zay mahasoanao izy amin'ny mananjanaka ka nome zay rehetra angatahany zany na zay irininy zanaka fitany telefona zao iPhone zao ndray kilalao zao ndray zao hitany hoe tsy mahasoa azy zany de maninona fa misy zavatra iriny angatahany hitanao fa maninona de omenao azy de ohatr'izany ko Andriamanitra tsika io malala zay mahasoa atsika ary samy hafa ny zavatra omeny atsika fa zay tena tian'Andriamanitra omena atsika rehetra mitovy misy manko le fanomezana faobe azarao de mitovy daholo zany le inona fanomezana de inona ny fanomezana faobe omen'Andriamanitra atsika akoatr'le fanomezana manokana inona ny fanomezana faobe tian'Andriamanitra omena atsika raha mandihy ty taona vaovao ity isika dia hoy Solomon mpitokoteny toko faharoa andininy fahenina amby roapolo fa ny olona zay nikasitra an'Andriamanitra de omeny fahendrena sy fahalalana ary fifaliana fa ny olona zay nikasitra an'Andriamanitra de omeny fahendrena sy fahalalana ary fifaliana io no nataon'ny tompona vesatra tato-poko mba ho anahy aloha voalohany indrindra ary tiako zaraina amin'ny olona rehetra indray amin'ity taona ity Solomona voalaza fa nanoratra ny bokyny tononkira ary zay mahatonga azy hoe tononkirany Solomona nanoratra ny bokyny ohabolana fa misy koa nefa amin'ny ohabolana ho lafa nanoratra azy akoatry ny Solomona ary ny mpitoriteny ny tononkira nosoratan'ny Solomona tamin'ny fahatanorany no ohabolana nosoratan'ny Solomona tamin'ny fahalebiazana ary ny mpitoriteny nosoratan'ny Solomona tamin'ny fahanterany zany hoe boky mpitoriteny de boky ny olona inona ray aman-dreny be ray aman-dreny be nahita inona tsaiky efa mpiainana zany hoe tenin'olona iny io tenin'olona soara inona le soara SOIR sarangan'olona iriny rehetra lay ho tratrantitra ary voatombo ty taona ty de mirary tsika hoe mba ho tratrantitra tsy zay fa ny tena tsara de zao hoe mba tsara antitra fa misy raha tsy fahaterana fa ho tsara antitra tsara fahanterana de jereo tsara ny tenylay lehilahy nanana traika efa mpiainana hoy izy manao hoe zay olona ankasitrahan'Andriamanitra de omeny fahendrena sy fahalalana ary fiainana ary zavatra fahitany teo amin'ny fiainana zany hoe tsy zavatra antsaina fotsiny zavatra teneny eo fa zavatra efa naninona ny ainany azarao efa traika efa mpiainana zay tian'Andriamanitra omena atsika amin'ity taona ity sika rehetra mitovy ao de tia nomena fahendrena tia nomena fahalalana ary tia nomena fifaliana zany ny tian'Andriamanitra omena atsika hoetitsika makivaky zao taona izao fa ny olona zay ankasitrahan'Andriamanitra de omeny fahendrena sy fahalalana ary fifaliana ary hitatsika zany teo amin'ny fiainana izy
Solomon. Fa raha nyteneny Solomon hoe inona ny tianao angatahana, meko anao zay tediavinao, de inona ny nangatahany? Fahendrena. Fahendrena ny nangatahany. Ary zany ny fanomezana sarobidy indrindra no raisiny Solomon tamin'Andriamanitra. Tsy lay fahefana, tsy lay arena zay nananany a, tsy lay voninahitra zay nananany a, fa reny nidoboka tamin'ny tany daholo, fa lay fahendrena no hitany sarobidy indrindra. Na salamaro ny olona anakay rehefa tsisy fahendrena de mampalahelo. Na olona mana-tsaina tahaka n'inona ary ny olona anakay mana-toerana ambony rehefa tsisy fahendrena mampalahelo. Fa zay tian'Andriamanitra omena ny olona de fahendrena. Mpanjaka voalohany 7:1-20 ka hatramin'ny 7:20 ahitantsika taratra le hoe zanika olon-kendry. Taditsika io tantara io. Mpanjaka voalohany 7:1-20 le izy rovavy natory de samy nanana ny zanany, de rehefa natory teo voatsindry le an'la anankiray de sepotra tao de naninona maty, de nampifamadiany le izy, de nenazy le maty nateo teo am'le vehivavy ray, fa nele vehivavy ray naninona nalainy, de ny fo maraina de niady. Tsy zanako maty io de hoy izy le anakay, zanakao io, tsy zanako zany io fa le anao, de raikitra niady de nentina teo amin'ny Solomon. Io Solomon zanak'izy io, anahy io, anazy io maty io, fa anahy ty velony ty. Raikitra teo fivazavazana. Eny are, satria nareo miady de alao zarainareo de samy manana. Alay vo zaza io a velona io de tapahoroa azafady, ny ilany meo an'le anakay, ny ilany meo an'le anakay, de hozy izy le tsy tomponjaza, metimety za fa zarao am'izay samy manana. Hitan'ny Solomon tsy an'ity le izy, fa le ray no nitomany, aleo anazy, aleo anazy. Hita teo izy ny tena reny le zaza, le nalailon'le zaza. Ny vanim-potoana misy antsika ankehitriny tena mila fahendrena manoloana ny fanapahan-kevitra raisiny. Sarotra zao fiainana zao, na ny zavatra hoteneninao, na ny zavatra ataonao, de tena mila fahendrena. Ny fitondranao ny tokantranonao, ny fitaizanao ny zanakao, ny fitantananao ny volanao, tena ilana fahendrena. Ny fifandraisanao aman'olona, ny resaka ataonao aman'olona, iza ny tokony resahana an'ity, iza ny tsy tokony resahana an'ity, tena mila fahendrena. Ary zany ny tian'Andriamanitra omena antsika, fahendrena amin'ny zavatra zay atao. Le fahendrena kory tsy le hoe mahay mamia, iny tena endry mihitsy fa mahay mamia. Ary zany manko anisan'ny marim-pamantarana ny ankizy anakay hoe tsara ta izy iny endry iny mahay mamia. Zay to ka tsy mahay mamia koa reto, tsy mahay ve mba mampieritreritra. Ina le mamia, manahoana, misaotra, azafady. De rehefa tao zaza eny de mahay mamia, manahoana tompoko, misaotra tompoko, azafady. De endry iny zaza iny, fa tsy zay loatra le tena fahendrena tian'Andriamanitra omeny, fa amin'ny fomba fanao, amin'ny fomba fisainana, amin'ny fomba fitondratena. Ary hitantsika tamin'ny Solomon zany, olon-kendry. Misy olona vao miresaka aminao de hitanao hoe endry zany olona zany, tena endry zany olona zany. Misy olona mandray fanapahan-kevitra tetena hoe tena endry zany olona zany, fanapahan-kevitra endry zany. Ary iza ny afaka manome an'izany? Andriamanitra ny afaka manome an'izany, fahendrena hafa kely, fa tsy le fahendren'olombelona mamia. Ary zany no irintsika amin'izao taona izao, meo zany fahendrena zany zay tompo. Ary inona ny fanohitra amin'ny fahendrena?
fahadalàna. Ary hainao ngao ny ao amin'ny baiboly ny atao hoe adala. Ny adala tsy le olona tsy ampisaina reny na le olona marary saina ireny, tsy le olona ohatry ny eny akaikina eny amin'ny 18, tsy reny ny atao hoe adala ao amin'ny baiboly. Ny ao amin'ny baiboly ny atao hoe adala de olona vosaina tsara, mahalala ny tokony atao fa tsy manao, zany ny atao hoe adala. Olona mahalala ny tokony atao nefa tsy manao, ary zany ny atao ny baiboly hoe adala. Ka raha miteny hoe adala ny baiboly a, tsy le olona ondrakondrafana hafahafa eny an-dalana reny, fa le olona vosaina tsara, mahalala ny tokony atao nefa tsy manao. Ary isika kristianina ny matetika tenenina n'Andriamanitra hoe adala reo, satria lampahafantarana anao ny marina, ny tokony ho izy, ny mety sy ny tsy mety nefa tsy ataonao, de zany natao hoe adala. Azosika fa ny endry de ny olona mpakatoa an'Andriamanitra. Ary zay nahatonga le hoe ny fatahorana an'Andriamanitra ny fandroam-pahendreny. Mila matahotra an'Andriamanitra sika amin'ny zavatra rehetra zay atao, amin'ny zavatra rehetra zay tenenina, amin'izay fitondrantenanao. Mila matahotra an'Andriamanitra sika, indrindra any amin'ny tsisy pahita, indrindra any amin'ny tsisy pahita. Ary any ny tena ahitana hoe endry ny olona iny, fa tsy rehefa misy mahita miovaova tampoka. Fa ny olon-kendry any amin'ny tsisy pahita mihitsy tena ahitana hoe mana fahendreny ny olona iny. Inona ny tian'Andriamanitra omena antsika? Satria ny olona zay nikasitrahany de omena inona? Fahendreny sy fahalalana. Ary inona? Fifaliana. Mpitoro-teny toko faharoa andininy fenina amby roapolo. Fa tena tian'Andriamanitra omena fahalalana koa isika, tahaka ny ohatra Daniel. Be dehibe ny ao fa Daniel toko fahadimy ihany no raisitsika. Tadidinareo ny zanaky Nebokadnezara, iza moa ny anarany? Artaxerxes, Belsazara. Io ny zanany nandimby azy. Ary nisy fotoana io io le anisan'le olona adaladala ny fomba fiainany. Nanao fety be izy de natsony daholo ny olona, de zavatra tsy ny sasarany akory no hoentiny moeraoera. Reo daholo no fananako. Nefa avy amin'ny Nebokadnezara tamin'ny zavatra reo zao tapitapoka teo. Inona zavatra nitranga? Rehefa tsy maindy ataovy devoira enti-modiny Daniel toko fahadimy, fa za atao devoira mody entiny. Ao naninona? Ny soratra nataon'Andriamanitra teo amin'ny rindrina, nangovotra ny anao lahy, natsony daholo ty olona rehetrarehetra ty pahay tao aminy, ny olona manam-pahaizana, ny pisikidiny inona ny dikan'io? Ze mahay an'io omeko tena volamena, akanjo volomparasy, ataoko anisan'le olona telo tanakavanako, manany maizy azy eto amin'ny fanjakana. Nalefa teo daholo tsisy nanana le izy. Fa Daniel nomen'Andriamanitra izy ondra izy ny tenin'Andriamanitra? Fahendrena, fahalalana. Nomen'Andriamanitra fahalalana donc mba vaikitsika kely mihitsy ny 1:12 hoe. Daniel toko fahadimy 1:12. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo, miteny zany ny mamany zany hoe ny vadiny Nebokadnezara zany teny tamin'ny zanany lahy. 19 mpanjaka ho velona mandrakizay ny enao, aoka tsy haraiky tahotra anao ny eritreritranao na ivaloarika ny tarehinao. Misy lehilahy atao mifanjakanao zay manana ny fanahin'ireo Andriamanitra masina ao anatiny, ary fony fahavelondrainao de hita fa nisy fahazavan-tsainy sy fahalalana, ary inona? Fahendrena tao amin'ny tahaka ny fahendrain'ireo Andriamanitra. Ka natao Nebokadnezara mpanjaka rainao, de ny mpanjaka rainao ho izao, ho lehibe ny ombiasy sy ny pisikity sy ny kaldiana ary ny mpanandro izy. Fa fanahy endry
sinona zafady fahalalana sy saina ary faiza milaza nofy sy fanambarana teny sarotra sy fampisehoana hevitra miafina no hita tao amin'izany Daniela izany. 17 nampanentsoana amin'izay izy dia nanontaniany, ianao mantsony Daniela ilay isan'ny baba avy any taranaka Joda izay nentin'ny mpanjaka raiko avy any. Efa raiko ny aminao fa ianao manana ny fanahy ro Andriamanitra sady misy fahazavan-tsaina sy fahalalana ary inona fahendrena tsara hita ao aminao. Daniela ve ny fananan'Andriamanitra dia nanjary nanana inona fahazavan-tsaina, nanjary nanana inona fahalalana, nanjary nanana inona fahendrena tsara. Daniela dia nitambazany Daniela omeko anao zao sy zao fa zareo tsara le olo-kendry ajanony ianao zay anao tsy mila an'izany fa lazaiko anao le izy. Ny olo-kendry tsy tambazana, ny olo-kendry tsy azo atao hoe domina tapany andoherana. Ny olo-kendry rehefa manao zavatra dia manao zavatra amin'ny fahintrina, amin'ny fahamarinana ary amin'ny fitiavana. Zany ny atao hoe olo-kendry, manao zavatra amin'ny fahintrina, fahamarinana ary fitiavana. Dia nampahafantariny Daniela azy le izy. Ny olona omen'Andriamanitra ny fanahiny dia omeny fahalalana. Samy mijery daholo fa tsy mahita izay hitan'ny olona tsotra. Ny olona manana fahalalana dia mahita zavatra tsy hitan'ny olona, mahalala zavatra tsy hain'ny olona. Ary amin'izao fotoana izao tena mila mangataka tsika Andriamanitra omeo fahalalana. Fa raha resaka fivavahana ny resana, be dehibe ny fampianarana mampatahotra mitsanga etseroa. Ohatry ny hoe marina kanefa mifono zavatra ambadika, dia be dehibe ny tratra ny fampianaran-diso amin'izao fotoana. Ary tsy vitsy ny mpiara-maka amin'ny baiboly mivoaka any rehefa te hitady fahalalana ankoatra ny ao amin'Andriamanitra dia tratrany ireny dia manaraka ireny fampianaran-diso ireny rehefa avy eo. Tsy vitsy ny olona ohatr'izany fa amin'ity taon'ity mangata meo fahalalana Andriamanitra ao. Dia le fahalalana vokatry n'inona? Fanahinao. Fahalalana miaraka amin'inona? Fahendrena. Azarao feto Madagasikara nge be dehibe ny olona manana fahalalana fa tsy ampy fahendrena. Ary tsika tena manan-karena olona manam-pahaizana fa mantra olo-marina. Tsy ny manam-pahaizana no tsy misy eto amintsika fa ny olo-marina. Ka ny olona manana ny fanan'Andriamanitra dia omeny inona? Fahazavan-tsaina, fahalalana ary raha-pahendrena. Zany ny tian'Andriamanitra omena antsika, tian'Andriamanitra omena fahalalana isika. Fa ozy izy agay, ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana, ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Noho izany mety izy hanohy fahalalana ao amin'Andriamanitra. Fa fahatsika miaraka ohatrony dia fomba anakay hanomezan'Andriamanitra antsika inona? Fahalalana. Ny fananana fahalalana mahatonga anao tsy ho fitapitahan'ny olona. Ary jereo tsara ny kristiana tany Bery, nalala tenin'Andriamanitra izy, nampianatra Paoly dia namariny tamin'ny tenin'Andriamanitra, namariny zany na tsia fa tsy ho fitapitahan'ny olona amin'izay rehetra teneniny ao. Fa Daniela nanam-pahalalana teo amin'ny fiainana. Inona ny tian'Andriamanitra omena antsika? Fahendrena. Inona ny tian'Andriamanitra omena antsika? Fahalalana. Inona ny tian'Andriamanitra omena antsika? Fifaliana. Fifaliana. Ary hitantsika tsara fa nampirisika antsika ao amin'ny baiboly hoe mba mahaiza mifaly dia Solomon. Mifaly tanora, mifaly denim-bola tanora ianao. Zany hoe tena mahaiza manararaotra mifaly eo amin'ny fiainana, impirino tanora. Fa ho avy ny fotoana tsy afaka makaiza fa mitaiza.
fa zao aloha mbola afaka manao zavatra de mifaly fa mitoizany efa le zay tandreny efa le fifaliana misy cadrage misy fetra fa mbola hoentin'andriamanitra ho tsarainy ianao am'ireny rehetrarehetra reny fa tandreny sao de fifaliana adaladala de nitenenin'ny Paoly koa ndana mifaly mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izao indray mifaly zany hoe ny fiainana kristianina tokony ahitana inona fifaliana fa be dehibe ny fiainana kristianina mikaikona jerenao tsisy fifaliana fiainan'ny olona mikaikona fiainan'ny olona reraka fiainan'ny olona ao anaty tahotra misy an'ity corona ty moa zao de ohatry ny tady tsy ho faly ny olona fa matahotahotra ary zany ny tanjony devoly ny ampatahotra atsika ny ampiororo atsika fa ny tanjon'Andriamanitra dia ahaizantsika maninona mifaly ary Paoly apôstôly raha ny teny an'io Filipiana toko faefatra andininy faefatra io hoe mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izao indray mifaly de olona any amponjany eny no miteneny zany hoe mba mifaly le any amponjany indray mba mpahery an'ilay izy any ivelany satria ny any ivelany fifaliana miankina amin'ny zava-misy manodidina iainany fa ny Paoly fifaliana tsy miankina amin'inona zavatra iainany fa fifaliana ao am-po vokatry ny asan'inona fanan'Andriamanitra ao aminy ka na ny amponja azy izy de mbola afaka mifaly mpanomen'Andriamanitra fahafahana nahita an'le fonjany Paoly na tany Kaisaria tamin'izay moa izy résidence surveillée afaka mandehandeha izy tao tanàna mahafinaritra be le Kaisaria fa rehefa nahita ny fonjany Paoly koa tany Roma tao io le fonjany Paoly tao ambany tao izy le nitazona fa le fonja tao ambany tena mampitsaly fa tao izy ny anisany nanoratra le hoe mifaly mandrakariva amin'ny tompo izao indray mifaly satria ilay fifaliana tsy miankina amin'ny zava-misy iainanao tsy miankina amin'ny zavatra miatraiky aminao fa fifaliana vaizy avy amin'ny tompo raha ny fifaliana miankina amin'ny zava-misy de mitovy amin'ny iramaly eo io fa teneniko anareo foana ao na le iramaly eo mandiana manaraka ny arabe adinonao daholo areo sorisory mandreraka anao adinonao daholo areo tebiteby mandreraka anao fa ny zavatra hitanao any de inona lanonana miaraka amreo akamo zay ao an-tanàna fifaliana ary iza mbola tsy nijery maly eo fa zay nisy mpanenjika reny taloha de tena fifaliana tokoa zany fa marina be le hira fa zao ny toy ny le hira fa rehefa iverina any amin'ny tanàna ianao izy de iverina daholo areo sorisory mandreraka anao iverina daholo areo tebiteby mandreraka anao tsy miankina amin'ny zava-misy ny fifalianao amin'ny tompo fa miankina amin'ny fifandraisanao aminy ary zany fifaliana zany ny tinomeny atsika ary raha tsy zany tsy hanao an'le hira iny ianao ry Jesony fitiavanao maninona no hifaly anay de toy izo fa voavolo ianao fa afatesan'i Jesosy veranga mahafaly atsika hoe nampalahelo be anao maty fa tena hifaliana tokoa hoe fifalianay fa nanaiky maty anao mba ho velona zay de rehefa manana an'izay de manana fifaliana hafa kely ary marina mihitsy anga irany sy teny iny fifaliana hafa kely miaraka amin'ny Jesosy Kristy tsy hoe hisotro toka na hoe andiroka fa fifaliana hafa kely izy ny miaraka amin'izy tena tsy tsapanao zany raha tsy avelanao makatoerana amin'ny fiainanao Kristy ka ninona sedrainao na mandalo tsy fisino na mandalo aretina na mandalo fahorina na mandalo fiafina misy fifaliana hafa kely
ao am' jesosy kristy. Raha ny fiainana misy atsika ohatr'izao ne tsy miteraka fifaliana mihitsy tapaka foananjio krizy ianao mandeha ny dalana anao embouteillage mandre anao resaka politika patati patata téléphérique inona iny tsisy zavatra mahafaly ary ny zavatra ndray iny ay renesinao na hitanao a miteraka fakisikinanao aminao de jereo ny olona am'izao fotoana kizitina ny olona am'izao fotoana krizy de manome krizy fa paoly tao anaty problema fa nahita fifaliana satria tsy miankina amin'ny zavatra nanodidina azy ny fifaliana ny tiany ny tompo mena aminao ninona zavatra itrangy eo ny fiainanao am'ty taony ity de tianome fifaliana ao anao izy lay fifaliana hafakely miaraka am' jesosy kristy de mba ianao inira sy teny fa ndraindray rehefa ohatra hoe sy teny de versa fa tena marina mihitsy nytolokiriny tena mariny inona ny tiany tompo mena atsika fahendrena fahalalana ary inona fifaliana ary zany ny tiatsika hoentina maninona hamakivaky zao taona zao fa iza nomeny an'izany ny olona ankasitra an' Jehovah de homeny fahendrena fahalalana fifaliana fa inona natao hoe olona ankasitrahan' Jehovah inona natao hoe olona ankasitran'Andriamanitra ny olona ankasitran'Andriamanitra de ny olona mandeha amin'ny finoana ary ny Hébreu 11 mitantaraka olona ankasitran'Andriamanitra de olona inona daholo ray aman-dreny be amin'ny finoana ary zay nahatonga azy ny teny Hébreu 11:1 manao hoe fa raha tsy amin'ny finoana de tsy misy azo atao azona sitraka aminy ny ankasitran'Andriamanitra atsika de ny fandehanantsika amin'ny finoana ny fanohatra ny mandeha amin'ny finoana de mandeha amin'ny fahitana zay hitanao no iankinanao sy anteranao fa ny olona mandeha amin'ny finoana de zao manantena an'Andriamanitra lay tsy hitany mahatoky an'Andriamanitra lay tsy hitany ary ny vanim-potoana misy atsika tena mila mandeha amin'ny finoana isika fa raha ny fiainanao a de tena voajerenao de ranomasina mena tsy tonga de impasse ranomasina mena fady hoy izy ny tompo hoe lazao ny zanak'Israely mba androso na ranomasina mena na ony Jordana io mandroso fa ny ranomasina mena tsy nisokatra zanak'Israely tsy niteny hoe sokafy aloha Andriamanitra de hiazakazaka be zay fa nitaky finoana Andriamanitra vao mipetraka ny tongotr'izy ireo a nisokatra ny ranomasina mena tsy haiko zay zavatra mbola anjoantsika am'ty taona ty tsy haiko zay mbola asarotan'ny fiainana fa mila mivelona amin'ny finoana isika fa ny olona mivelona amin'ny finoana no ankasitran'Andriamanitra de mahafinaritra an'Andriamanitra ny mahita olona manana finoana velona ao anatiny de hoy indray rija hoe aoka hiakatra ninona ny finoana raha mandeha ty taona ty isika ndao ampiakarina indray ny finoana le finoana FOI fa tsy le croyance les foi fa tsy les croyances resaka intellectuel fa les foi resaka confiance ndao ampitomboana ny fatokitsika an'Andriamanitra de omen'Andriamanitra iny tsika fahendrena fahalalana fifaliana ny olona manana finoana ny miaina ao anatin'izany ny olona ankasitran'Andriamanitra de omeny fifaliana fahendrena fahalalana fifaliana fa inona ny olona ankasitran'Andriamanitra de ny olona mandeha amin'ny fitiavana ny olona mandeha amin'ny fitiavana nao ankasitran'Andriamanitra ary mahafinaritra an'Andriamanitra ny mahita olona mandeha amin'ny fitiavana ary zay nahatonga an' Jesosy rehefa nanao an'le ohatra an'le Samaritana iza ny tena namany zao de hoe lay Samaritana de ahoana hozy izy ny tompo mandehana de mba manaova toy izany koa mba mandehana amin'ny fitiavana de hoy Paoly ao amin'ny Efesiana 5 manafa an'Andriamanitra tahaka ny zanaka malala
ary mandehana amin'ny fitiavana, ary mandehana amin'ny fitiavana. Inona ny olona nkasitran'Andriamanitra? Ny olona maninona? Mandeha amin'ny fitiavana. Dia hoy izy ny Jaona voalohany 4:5-5. Zay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Noho izany ndao indray tsika andeha amin'ny fitiavana, ary amin'izao fotoana ny olona tena mahantra fitiavana. Fa izany mba hivoaka hizara fitiavana amin'ny manodidina azy. Aza mieritreritra Mère Teresa na i Père Pedro, fa enao ny tian'Andriamanitra ampiasaina hizara fitiavana amin'ny manodidina anao. Ary ny fitiavana no alalana hoe tena olona ao amin'ny tompo iny olona iny, tena olona ao amin'ny tompo iny. Ary zay nahatonga ny Jaona voalohany 4:5 ny teny mafy antsika hoe azam-pamandainga. Jaona 4:5 dia hoy izy hoe raha misy manao hoe tian'Andriamanitra aho nefa mankalangalana dia mpandainga izy. Fa ataona ahoana ny fitian'Andriamanitra zay tsy hitany? Raha ny olona zay hitany ary tsy tiany. Fa zao ny didy atsika tamina, zay tian'Andriamanitra dia tsy maintsy tiany raha lany koa. Ny olona nkasitran'Andriamanitra dia ny olona mpizara fitiavana, mandeha amin'ny fitiavana. Ka raha manao zavatra amin'ny fitiavana. Raha manao zavatra dia mizara fitiavana. Dia zay nahatonga amin'ny Paoly ny teny ny fitiavan'ny Kristy no, satria raha tsy manana an'ilay fitiavan'ny Kristy ianao, tsy hanana fitiavana hafakely zany, tsy hanana an'ilay fitia agape ianao raha ohatra tsy manana fitiavan'ny Kristy. Ny fitiavana agape io le amour surnaturel, fa le amour naturel, le filia, le amour amical, le amour familial, la eros, amour naturel zany, lay amour romantique, amour érotique naturel zany, les storge, les fitiavan-javatra naturel zany. Fa ny surnaturel dia le agape. Dia rehefa manana le agape ny olona dia hainy mitondra lay filiany, hainy mitondra lay erosiny, hainy mitondra lay iny storgeany. Dia ny olona mandeha amin'ny fitiavana dia tsy amin'ny vava, fa ny toko fitaka ny ataony hita, ny ataony hita hiteny amin'ny fiainana hoe manam-pitiavana iny olona iny. Ry havako ndao mba hizara fitiavana fa mahantra ny olona, mahantra fitiavana ny olona. Ary be dia be mba mitehiteny tiavo ahy zany mahatonga ny ankizy kely dia manao sipa, satria tsy ampy fitiavana. Dia tehitra ao anatin'le sipa, Société internationale pour les amoureux. Nefa rehefa tonga ao izy, les mots d'amour deviennent des mots d'amour, les mots d'amour MOTS deviennent des mots d'amour MAUX. Ratra-pitiavana fa ny fitiavan'ny Kristy. Le Korintiana voalohany 3:13. Fa ny olona zay nkasitran'Andriamanitra dia omeny fahendreny, fahalalana ary fifaliana. Inona ny olona nkasitran'Andriamanitra? Ny olona mandeha amin'ny finoana, olona mandeha amin'ny, ary olona mandeha amin'ny fahamasinana. Zany no ankasitran'Andriamanitra. Fa raha misy tsy manam-pahamasinana tsy ahitany tompo izy. Fa sambatra ny madiam-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Dia meza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa zay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Hébreu 12:4-5. Mitady olona miaina anaty fahamasinana ny fiarahamonina misy atsika. Ary zany ny anisan'ny ankasitran'Andriamanitra atsika rehefa tena hoe miaina amin'ny fahamasinana antsika. Ndikany hoe masina dia zao hoe mise à part, voatokana. Manana fiainana manokana, voatokana. Fiainana tsy mitovy amin'ny olona rehetrarehetra. Tsy manao le aza miala maro ah. Fa tena samaninona samiavaka, oser être différent. Ary mila miavaka tsika ao anatin'le tontolo maloto misy atsika ankehitriny. Maloto ny fiarahamonina misy atsika, kolikoly, fijangajangany, fifanaratsiny, maloto. Fa ndao raha tia ankasitran'Andriamanitra iaina amin'inona? Fahamasinana. Ary zany nampiavaka an'i Josefa tao anatin'ny maro.
nanana fiainam-pahamasina ka naninninona nataon'ny vadin'ny pontifara na ny insisika azy ny insisika ny telo ny insisika dikany hoe miinsista fa ny zavatra ny teneniny de tsy nyteny hoe Jesosy tratra ny vadinao eto nasao bevoka eto ianao tsy zany ny teneniny ataoko nao zany ratsy lehibe zany ka nota amin'Andriamanitra ny problema ny olona mitady fahamasinana tsy any aman'olona fa amin'Andriamanitra masinao Jehovahandriamanitra ko aoka masina koa ianareo kristianao mila olo masin'Andriamanitra de mba ho masin-da iza sy masom-bavy iza daholo tsika tsy hoe rehefa maty akoho vao hoe i masim-bavy na masina ny olona velona natsona hoe masina ny olona ankasitran'Andriamanitra de omeny fahendrena fahalalana ary fifaliana inona ny olona ankasitran'Andriamanitra finoana olona mandeha amin'inona fitiavana olona mandeha amin'inona ary ny farany de zao hoe olona mandeha amin'ny fahamarinana tontolo feno faharatsiana ny tontolo misy atsika hoy ny teny frantsay zay hoe tontolo corrompu le zanako androany very ny permiany de ny karakara taratasy tany de mila mianatra miditra brao lahy dana makary de tonga tany izy de ozy izy le olona hoe 15 000 ariary menanao le izy nefa ao amin'ny faritany fotsiny zany ijery le hoe micliquer ordinateur hoe firy numéro an'le permis very de misy olona mitsena fa ahoana ozy izy papa za ozy izy nitadiavin'ity olo ty fa za tsy anao de inona ny ataoko ao andana de antanio izany tompona andraikitra de aza miresaka amin'ny olona tsy tompona andraikitra emporte 201 hoy ny monsieur zao ndana ho aloha de atsoa rehefa avy eo de nandeha izy nyantso izy avy eo vita le izy papa tanareo ny tontolo misy atsika tontolo ratsy sarobidiny miaina amin'ny fahamarinana de raha tianao mba hakasitran'Andriamanitra de meteza iaina amin'ny fahamarinana ary ny tena atao hoe miaina amin'ny fahamarinana mitovy ny zavatra teneninao sy ataonao zany ny tena atao hoe olo-marina mitovy ny zavatra teneniny sy ataony fa misy ange tsy hoe ny manao kolokolo ihany ny tsy mandeha amin'ny fahamarinana fa ny tsy marina ihany koa de zao hoe afa ny teneninao afa ny ataonao tsy marina eo anatria an'Andriamanitra koa zany ary zao fotoana misy atsika zao tena mila kristiana authentique fa tsy kristiana manamboatraboatra feo manamboatramboatra fitafy manamboatramboatra fietsika ho naralahy de raina ny tompo lobaka misitrika tsara de maintsy fandeha tsara tsy zany ny tena katsan'Andriamanitra voalohany tsy lay ivelany fa lay fahamarinanao anatinao noho izany inona olona ankasitran'Andriamanitra mandeha amin'ny finoana ny olona manina ny ankasitran'Andriamanitra mandeha amin'ny fitiavana ny olona inona ny ankasitran'Andriamanitra mandeha amin'ny fahamasinana ny olona inona ny ankasitran'Andriamanitra mandeha amin'ny fahamarinana ndao indray amin'ity 5:3 andro tenon-jato andro men'Andriamanitra ty ndao hianatra andeha amin'ny finoana ndao hianatra andeha amin'ny fitiavana ndao hianatra andeha amin'ny fahamasinana ndao hianatra andeha amin'ny fahamarinana fa mila an'izany ny fiarahamonina misy atsika mila zany ny ankonatsika mila zany ny fiangonatsika mila an'izany ny fikambanatsika mila olona tena ankasitray n'Andriamanitra fa rehefa mahita olona mijoro ao ambanga Andriamanitra de aza ringanao izy izy niady varotra mihitsy Abraham raha mahita an'izao ve ianao de aringanao mahita an'izao ve ianao fa meteza anisan'le inona mijoro ao ambanga le olona ankasitray n'Andriamanitra fa ny olona ankasitran'Andriamanitra de omeny inona omeny fahendrena de andeha amin'ny fahendrena angaitsika amin'ity taona ity ary ny fahendrena tsy avy aminao tsy fahendrena avy aty ambany fa fahendrena avy any ambony ozy izy Jakoba lay fahendrena avy any ambony tompo meo anay fa ny fahendrena any ambony fitiavana aloha fahadiovana fahamarinana fahamasinana inona ny tian'Andriamanitra omena fahendrena amin'ny zavatra ataoko
amin'ny zavatra teneniko amin'ny fitondrantenako. Inona koa ny tian'Andriamanitra omena amin'ny ty taona ity? Fahalalana na fahakinga-tsaina ozy ny dindika teny hafa. Tian'Andriamanitra ho kinga-saina manoloana ny zava-misy ankehitriny mba tsy ho voafitapitaka, indrindra fa manoloana ny resaka fivavahana. Tian'Andriamanitra omena fahalalana isika. Ary inona koa ny tian'Andriamanitra omena atsika? Fifaliana. Te hanome fifaliana ho anao Andriamanitra, te hanome fifaliana ho anao Andriamanitra. Ao anatin'ny tontolo tsy mahafaly ny tian'Andriamanitra tena maninona mihitsy hampifaliana anao. Ary tena fifaliana hafa kely miaraka amin'i Jesosy Kristy. Fifaliana hafa kely. Ry havako, tsy hanananao reo rehefa tsy hankasitrahana eo anaty an'Andriamanitra ianao. Fa ny mahatonga anao hankasitrahana eo anaty an'Andriamanitra, raha fitinina le rehetrarehetra teo, dia ny fanananao an' Jesosy aloha, ny tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Rehefa tsy mbola ao anatinao Jesosy mety hita ihany le fahendrena eny aminao fa fahendren'olombelona, fahakinga-tsaina fa fahakinga-tsain'olombelona, fifaliana fa fifaliana amboamboarina na ny vokatry ny zava-misy. Mety ohatra ny hoe masina ihany ny fitondrantenanao, na hoe marina, na hoe mandeha amin'ny fitiavana, na hoe mandeha amin'inona, fa mandeha amin'ny fitiavana koa ne ny olona tsy manana ny tompo jereo mahavita lavitra noho ny ataon'ny fikambanana kristiana ny ataon'ny Rotary Club raha resaka fitsonjovana ny olona sahirana. Fa tsy le fanaovantsika ireny ny zava-dehibe, fa ny fananantsika ny Kristy maniry antsika anao an'ireny. Rehefa manana ny Kristy ianao dia mitombo ny finoanao. Rehefa manana ny Kristy ianao, mitombo ny fitiavanao anatinao. Rehefa manana ny Kristy ianao dia mitombo ny fahamasinanao anatinao. Rehefa manana ny Kristy ianao dia mitombo ny fahamarinanao anatinao. Ary tsy marina ianao fa no hamarinina no ny amin'ny tompo, dia te hiazona ny fahamarinanao rehefa avy eo. Ry havako, ndao izany no entintsika mamakivaky ny taona 2020. Ahoana hozy izy Solomon mpitokoteny toko faharoa andiny fenina amby roapolo, fa ny olona izay ankasitrahan'Andriamanitra dia omeny fahindrena sy fahalalana ary fifaliana. Tia ny tompo mena an'izany fanomezana faobe zany isika fianakaviam-be ny mpiara-maka ny Baiboly. Fa ny fanomezana raha tsy raisina dia maninona? Tsy mahazo ianao. Fa na itenenao io fanomezana, ay ve fanomezana io dia maninona le fanomezana? Raiso ny fanomezana. Dia ho hitanao izany atao hoe hafa ihany miaraka amin'ny tompo. Sa tsy zany? Vavakisika, misaotra ny fahafahanay mandray ny afatry ny teninao ilay tena tianay ho fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Malala ny fiainanay rehetra ianao ary tsisy miafinanao ny momba anay. Fa mba anisan'ny teo ankasitrahana eo anatrehanao izahay, tsy ny fankasitrahany olona ny zava-dehibe aminay, ary indraindray ary reny no matomatesanay sy tediavinay mba azo fankasitrahana amin'ny ray aman-dreny, ny vady, ny mpiara-miasa, ny mpitondra fiangonana, ny olona manodidina anay. Fa androany nampatsiarovinao anay fa ianao ny mila katsahanay mba ho ankasitrahana eo anatrehanao izay, fa tsy eo anatrehan'ny olona. Ka dia fenoy anay zany finoana velona handehananay miaraka aminao. Fenoy anay ilay fitiavanao Kristy, ilay nanolotra ilay fitiavana ambony indrindra teo ambony hazo fijaliana, mba hahaizanay ihany koa mandany tenanay, ka tsy velona ho an'ny tenanay zay fa velona ho anao. Ary velona ho anao zay dia manjaka velona ho an'ny hafa koa. Tompo, ampitombo ny fahamasinana atao anatinay, fa raha ianao no mitoetra ao, ianao no manala izay aizinaizina rehetra. Ampenaro andeha amin'ny fahamarinanao izay, tsy ho menatra na dia injehana noho ny fahamarinanao azy. Dia mahatoky izay, fa raha miteny ianao omeko dia tena manome ianao. Ianao tsy olombelona ka ampifilafila, fa rehefa miteny ianao omeko fahendrena ianao
omeko fahalalana omeko fifaliana ianao de tena omenao anay ne zany e de sokafanay ny fonay Jesosy hidiranao mba handraisanay ilay fahendrena avy aminao, mba handraisanay ilay fahalalana avy aminao, mba handraisanay ilay fifaliana avy aminao, de voninahitra ianaranao ny fahavelomanay sy ny fisianay amin'izao tany fandalovanay izao. Misaotra Kristy Tompo. Amen. Favelonoanao tokoza iray-tsy toa, efa nanaikanao zahay hatraminy taloha, ka lefa soniasanao miasanao raha mbola misy any kofa, vonony zahay andany rodo. Favelonoanao tokoza iray-tsy toa, efa nanaikanao zahay hatraminy taloha, ka lefa soniasanao miasanao raha mbola misy any kofa, vonony zahay andany rodo. Ny talenta solomenao anay no nampikanananay oiray, opiara miasa aminao ray-tsy toa, de iriza zany-tsitsa mamo. Favelonoanao zahay iranay be fitia, fizahay sy Jesosy atompoany no miaramia, tsy misy na segondira ka mety saranaina, misy aza sedra tena mama. Favelonoanao zahay iranay be fitia, fizahay sy Jesosy atompoany no miaramia, tsy misy na segondira ka mety saranaina, misy aza sedra tena mama. Ny talenta solomenao anay no nampikanananay oiray, opiara miasa aminao ray-tsy toa, de iriza zany-tsitsa mamo. Fatelo ny panetania ny koa, piandraikitra pitantana ary ankony pitezide, mankatoanao iray mpanendry. Zahay fivoalohany sy feo faharoa, ny be sy fefatelo ny panetania ny koa, piandraikitra pitantana ary ankony pitezide, mankatoanao iray mpanendry. Ny talenta solomenao anay
fitiavananay oiray opiaramiasa aminao raitsito teirisa traditsitsa mamu fandarana isika samy isika fandarana vokaritsika samy tanora ary natao ifampitaizantsika samy tanora fandarana isika samy isika iresahana manokana ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika mba ahatonga atsika aharitra sy velatra amin'ny fanarana ny tompo arahinao isaky ny sabotsy arivo eto amin'ity onjam-peo maminao ity